ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ravina dia arak'izay hitantsika eo amin'ny Pitsara toko faha 410 andiny fahadimy ka hatramin'ny fahasivy. Pitsara toko faha 410 andiny fahadimy ka hatramin'ny fahasivy mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Dia nidiny Samsona sy ny ray aman-dreniny nakany Timna, ary noho ny tonga tao amin'ny tanim-boaloboka tany Timna izy, indro nisy liona tanora nierona taminy, ka nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehovah, ary ilay liona tanora dia nosamatsamahany ohatra ny fanasamaka zanak'osy, nefa tsy nisy na inona na inona teny an-tanany, ary tsy nambarany tamin'ny rainy na tamin'ny reniny izay efa nataony. Dia nidiny izy ka niresaka tamin'ndra vehivavy, ary nafinaritra ny Samsona izy. Ary rehefa afaka kelikely dia niverina hapakatra azy Samsona, ka nivily hizany fatin'ilay liona. Ary indro nisy reny tantely ny vangongo sy tantely tao amin'ilay fatin'ny liona, ary nalainy Samsona izany ka nentiny teny an-tanany, dia nihinana teny am-pandehanana izy. Ary nakany amin'ny ray aman-dreniny izy, dia nanome azy ka nihinana koa izy mivady, nefa tsy nambarany taminy fa tao amin'ny fatin'ilay liona no nangalany ny tantely. Amen. Arak'izany ravana dia ny zavanitranga moa tamin'ny fotoana izay niarahan'ny Samsona sy ny ray aman-dreniny andeha iseho tany amin'ilay vehivavy Filistina izay ho alain'ny Samsona ho vady. Izay no hitantsika eto amin'ity ampahatsoratra masina izay novakiana tamintsika teo ity, ary misy reto fahamarinana roa reto ry havana ny tiako indray hitarihana ny saintsika avy amin'izany. Ka ny fahamarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehovah, ka tanapolo no nandresen'ny liona tanora. Nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehovah, ka tanapolo no nandreseny ny liona tanora. Hitantsika izany amin'ny andininy fahadimy sy ny fahaenina. Raha ohatra ka averina vakiana amintsika dia izao: ary nidina Samsona sy ny ray aman-dreniny nakany Timna, ary noho ny tonga tao amin'ny tanim-boaloboka tany Timna izy, indro nisy liona tanora nierona taminy, dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehovah, ary ilay liona tanora dia nosamatsamahany ohatra ny fanasamaka zanak'osy, nefa tsy nisy na inona na inona teny an-tanany, ary tsy nambarany tamin'ny rainy na tamin'ny reniny izay efa nataony. Etsika ravana dia mahita ny tantaran'ny Samsona, ilay lehilahy mpitsara teo amin'ny Israely, momba ny ray aman-dreniny, manohy ny rainy. Kanefa dia nisehoan'Andriamanitra ireo mpivady ireo, ary dia nambaran'ilay anjelin'Andriamanitra tamin'izy ireo fa hanananaka izy. Ka ity zazalahy ity izy dia izao tsy ho kasikareza ny lohany, izany hoe tsy ho etezana mihitsy ny volony, tsy hihinana divay, tsy hisotro toaka. Tena ho amasinina ho an'Andriamanitra io zaza io, ho nazirita hatrany angibo io zaza io izy, ary io zaza io no mpamonjy ny Israely amin'ny tanan'ny Filistina. Any amin'ny andininy fahadimy amin'ny toko 7:10 no manambaran'izany. Ny Filistina tamin'izany fotoana izany dia tena nampahory ny Israely, ary ambara eo fa 70 taona nefa nanjakazakany ny Filistina tamin'ny Israely, ka tena ory mihitsy ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Dia inona moa ny zavatra nitranga fa dia izao naniraka mpanompo Andriamanitra i Samsona, ilay mpitsara izay nirahan'Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israely eo amin'ny tanan'ireo Filistina ireo. Ny alehibe io zaza io, ary rehefa ny alehibe ilay zaza dia nomban'Andriamanitra, nitahian'Andriamanitra io zaza io. Dia nisy vehivavy iray izay tiany, vehivavy Filistina nefa io vehivavy io, ary noraran'ny ray aman-dreniny izy tamin'ny voalohany hoe ahoana no andeha haka vady ve dia Filistina no vady, fa nga tsy misy vehivavy mihitsy ato amin'ny Israely no any amin'ny jenitelisy tsy voafory any ianao no mandeha maka vady. Dia niinsisty izy tamin'ny ray aman-dreniny hoe andao foana ozy izy ho anitsika mba asehoko anareo io vehivavy io, fa io no sitrako, io no tiako ozy izy. Ary tena planin'Andriamanitra mihitsy ilay izy, planin'Andriamanitra ao anatin'ilay hoe hanafahana ny Israely eo an-tanan'ny Filistina mihitsy io mariazin'ny Samsona sy ilay vehivavy Filistina io. Ary izany ny ambarany eo ambonimbony eo. Ary dia nandeha ihany ny ray aman-dreniny, dia rehefa teny an-dalana dia nisy zavatra niseho, satria nisy liona tanora izay nierona. Izany liona izany tena hoe biby mahery anie izany, ary ny mierina egalina tena hoe masika, napatahotra, efa ohatran'ireny alika mivovo ireny, izany hoe efa anaikitra mihitsy izany ilay liona tanora, matanjaka matoa hoe tanora mihitsy ilay liona. Kanefa dia izao, i Samsona dia ilay lehilahy izay efa voahosotr'Andriamanitra izy,
ka nilatsaka taminy ny fanahan Jehova ary tonga dia tanapolo no samatsamahany tamin'ny tanapolo ilay liona tanora ohatra n'ireny manasamaka zanakosy ireny, ohatran'izany nanaovany azy dia maty ilay liona, resy ilay fahavalo. Ity liona ity zany dia ilay tsinona fa ilay endrika olana io, ilay mpanakan-dalana io, tsy hatateraka ilay programan'Andriamanitra izay efa kasainy ho atao. Kanefa dia izao ilay fanahan'Andriamanitra no lakile na koa hoe tsy ambaratelo ny fandreseny, kanefa dia tanapolo no ny adivany tamin'io liona io. Inona ry havana no lesona izay azontsika tsoahana avy amin'izany? Mitoetra ao anatintsika koa ny fanahan'Andriamanitra, ary io fanahy izay miasa tamin'ny Samsona io dia mbola io ihany koa ny fanahy izay miasa ao anatintsika, fa tsy hoe ny fanahy miasa ao anatintsika dia fanahy malemilemy, fa ny an'ny Samsona matanjaka be ny fanahy izay miasa tao anatiny. Fa mitovy, satria fanahy iray ihany no nomena sy nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray, ka mitovy ny fanahy izay miasa ao anatintsika rehetra. Ary io fanahy io koa dia mbola afaka mampahery ianao sy mampandresy ianao ninona olana izay atrehanao eto amin'ity zao tontolo izao ity, raha mino ianao. Ary zany ny lakilehany fombiazan'ny Samsona, ary zany koa ny mbola tsy ambaratelo ny fombiazantsika ravana. Angamba mety olana ara-pitiavana mihitsy ny olana mahazo anao, zany moa no ambara hoe problème number 1. Be dia be mihitsy ny manana olana ara-pitiavana, na ao tokantrano zany, na ny mpivady zany, na ny tanora zany, dia manana ny olana ara-pitiavana io daholo. Ary tena mierona mihitsy ilay olana, efa mieritreritra mihitsy ianao hoe tena difotra tanteraka ato anatin'ity olana ity, efa tsy tafavoaka intsony ato anatin'izao, fa tena mikorotana tanteraka ny fiainam-pitiavako. Amin'ity an'io ity dia teny aminao fa manana ny fanahan Jehova ianao izay afaka ny ampahery ianao ary anampy ianao hiadivanao amin'io fahavalo ngezabe io, ahatonga anao mpandresy ao anatin'izany. Ary zany no antony nanomezan'Andriamanitra antsika ny fanahany, koa dia alahoery ary meteza ho tarihan'ny fanahan'Andriamanitra dia ho hitanao fa ho ataon'ny mpandresy ao anatin'ny tanapolo ianao, tahaka an'izao hitantsika amin'ny Samsona izao. Angamba ny olana ao ampiasana ilay olana, ary tena efa mierona mihitsy, efa mampitahotra anao, efa mitabataba mihitsy, efa hoe asa fandroahana ve sa olana famindra-toerana, sa inona ilay olana, sa mety hoe fikatona ny orinasa mihitsy, inona ilay zava-misy izay tena efa mitabataba mafy loatra ka tena efa mampatahotra anao. Amin'ity an'io ity dia tena aminao fa tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao rery no miatrika an'izany raha tsy misy ny fanahan'Andriamanitra nitoetra ao anatinao. Ka io fanahany avy indrindra io dia fanahy mahery, ary efa zany nambaran'ny tenin'Andriamanitra, tsy nomena fanahy osantsika fa fanahy mahery, koa aza menatra, aza matahotra, fa mijoro atreo ny olanao miaraka amin'ny fanahan'Andriamanitra ianao, dia ho hitanao ny fandresena ao anatin'izany. Mety olana ara-pahasalamana, mety olana ara-bola tsy fisina mihitsy, mety olana samihafa fahantrana, izany no manjaka eo amin'ny fiainantsika ravana. Reny ilay mpanakan-dalana reny ilay fahavalo reny ilay te hihinana antsika, handevona ny fiainantsika sy ny finoantsika. Amin'ity an'io ity dia te hiteny aminao fa Andriamanitra dia manan-kery hamonjena anao. Ny famoizam-po ary ozy ny irantsika, fa Jesosy itokio mba hatonina ao an'io ilay be fahasoavana. Manan-kery hamonjena antsika Andriamanitra ravana, ary ao amin'ny fanahany zany hery zany, koa izay tarihany sy hitoerany io fanahan'Andriamanitra io, ka manaiky ho anjakany zany fanahan'Andriamanitra zany, dia sady hitoeran'ny fanafahana izy, ny toeran'ny famonjena izy, no ahavita ny zavatra rehetrarehetra izy, ka afaka hiteny tahaka andro Paoly koa manao hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy, satria manana ilay fanahy izay mampahery ahy. Izany ny dikany. Mety olana ara-panahy koa anefany, ary zany indrindra moa ny tena olana izay atrehantsika amin'izao. Mety ho fahalemena, fahazaran-dratsy izay mamatotra efa nandritra ny taona maro, efa nandritra ny taona maro anery havany. Ity liona ity manko rehefa tena jirihany io, rehefa avy eo dia ny Filistinina mihitsy no ambara amin'io, ny Filistinina no ambara amin'io liona io. Efa nandritra ny taona maro nefa niazona anao Satana tamin'ireo karazan-javatra maro isan-karazany. Satana niravana io liona io. Ary moa tsy zany ve nambaran'ny tenin'Andriamanitra, ny devoly fahavalonao izy dia mierona tahaka ny liona mitady izay harapany. Mety tsy mierona fotsiny izy amin'izao, fa tena efa manaikitra anao mihitsy, efa tena mampahory anao mihitsy, efa tena mampijaly anao mihitsy nandritra ny taona maro. Amin'ity an'io ity ry havana, dia ahoana
aizana ahafahanao mahazo famonjena sy fanafahana any amin'izany izay toeran'ny fanahin'Andriamanitra ny toeran'ny fanafahana. Anga atao mihitsy ny fanahy masina hiasa manakely ao anatinao, atoloro tanteraka ao anatrihan'ny fanahin'Andriamanitra ny adinao, dia ho hitanao fa ho mpandresy ianao raha toa ka Andriamanitra no miady eo amin'ny toeranao, manampy ianao. Fa tsy vitan'ny olombelona amin'ny tanan'ny olombelona fotsiny tsotro izao ny anasamatsamaka ny liona raha tsy misy tanan'Andriamanitra mihitsy ao anatiny ao, ka ilay tanan'Andriamanitra no ahafahany manatanteraka an'izany. Dia izany koa nambara aminao amin'ity anio ity. Ny fanontaniana mipetraka amin'ny kosa aminao ary dia izao: heriniza no hery miaraka aminao entinao miatrika ny olam-piainanao. Mitaonanao ary havana amin'ity anio ity, tsy handeha amin'ny herin'ny tenanao rery, fa tena hiankina tanteraka amin'ny herin'Andriamanitra, dia ho hitanao ny tena fandresena marina izay omen'Andriamanitra antsika. Ao amin'ny zanany izany, ao amin'ny zanany izany fandresena izany. Ka ny fandresena izay ety mandresy izao tontolo izao dia ny finoanao an'io herin'Andriamanitra izay mitoetra ao anatinao io. Tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao iao, fa tena tsy maintsy miaraka amin'ny Jesosy Kristy sy ny fanahiny ianao vo afaka handresy ny olana rehetra eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ka nahatonga an'i Jesosy iteny mihitsy manao hoe ety amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana ozy, nefa matoky izao efa naharesy izao tontolo izao. Raha miaraka aminy ianao izany dia mahazo matoky, fa miara mandresy aminy koa amin'izao tontolo izao. Ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa anefa dia izao hoe nohaniny Samsona ny tantely avy tao amin'ny fatin'ny liona ny vonoiny. Nohaniny Samsona ny tantely izay avy tao amin'ny fatin'ny liona no vonoiny. Hitantsika izany amin'ny 7 ka hatramin'ny 7. Eto ndray dia mahita hoe rehefa maty moa izany ilay liona dia nitoy ny diandry zareo, dia lasa ny aona. Ohatrany hoe fisehoana manko izy ity, nampiseho tamin'ny ray aman-dreniny izany hoe ity ilay vehivavy izay ho alaiko vady. Dia nandeha namono ray aman-dreniny dia hitan'ny Samsona teo ilay vehivavy, dia niresaka taminy teo, dia tena nafinaritra ny Samsona ilay vehivavy. Izany hoe tena arak'ilay fomba fiteniny teny, tena tara tanteraka tamin'ny vehivavy eo mihitsy Samsona. Dia izay, dia rehefa afaka kelikely dia niverina amin'izay zareo hoe nety izany, nety tamin'ny tsara mihitsy izany ilay vehivavy, dia hoe andeha hiverina amin'izay izany zareo, andeha hapakatra n'ilay vehivavy satria mbola vao fisehoana fotsiny teo. Dia rehefa nandeha hiverina tany amin'ny lalana dia hoy Samsona hoe andeha mba jerevako hoe ny hafaran'ilay liona ny vonoko tato. Gaga izy rehefa tonga teo amin'ilay fatin'ilay liona, fa nisy reny tantely, nisy tantely ny vangongo avy teo amin'ilay fatin'ilay liona. Dia nalainy ilay tantely dia nohaniny, dia nangalany mihitsy, dia nentiny, dia nangalany, dia nomeny ny ray aman-dreniny hoe io, hoe ny samy mihinana dia nihinana ny ray aman-dreniny, dia nihinana tantely. Avy taiza io tantely io? Avy tao amin'ny fatin'ilay liona izay novonoiny io tantely io, nefa dia nohaniny zareo izy. Ary rehefa manohy ny famakiana io boky io ianao, rehefa avy eo rehefa manam-potoana ianao dia vakoa ny toyany fa mahavariana mihitsy, fa nanaovan'ny Samsona akamantatra manko io zavatra io. Rehefa tonga tany izy dia niona tamin'ireo Filistina ireo izy dia nanao akamantatra izy hoe inona ary zany ozy, eo amin'ny 7:40, avy tao amin'ny mpihinana no nivoahan'ny hanina, ary avy tao amin'ny mahery no nivoahan'ny mamy. Nataony akamantatra izy dia ozy hoe raha hitanareo zay dia omeko, dia anome akanjo n'olona 30 ho anareo, fa raha tsy hitanareo zay dia nareo no manome anahy akanjo isoloko mandritra ny 30 andro. Dia sahirantsaina ilay olona tsy nety nahita an'ilay izy mihitsy hoe inona raha nytiany izany akamantatra izany teneniny. Dia avy eo ilay vehivavy, ilay vadiny Samsona izany hoe tena nampahita angano ny reto olona reto mihitsy ianao, fa maninona nanaovana izany akamantatra sarotra be izany ilay olona, fa zao ilay olona tsy maintsy hitady akanjo be dia be ho anao. Dia nampahitana anareo olona, dia ohatrany hoe nampahafantarina Andriamanitra an'ireo olona reo ihany ilay izy. Dia fantatry ilay olona ihany hoe tantely sy liona ilay ambaran'ilay akamantatra izany. Dia i Samsona no niala teo dia namono olona 30 tany izy, nangalany akanjo, nomena ho an'ilay olona reo izany hatanterahana ilay fanamby izay fanataony tamin'io akamantatra io. Azonao vakiana izany tantara izany. Fa ny zavatra tena hita eto izany dia izao hoe tena ny fiainan'ny Samsona mihitsy no hitantaratra avy amin'izao tantarana liona sy tantely izao. Ny fiainany mihitsy no adika ao anatiny io, satria ilay liona araka ny fanambarako teo dia tsy ny fa tandindon'ny Filistina io. Io ilay ambara hoe mpihinana. Reo rehefa tena mamono ny zanak'Israely, avy tao no ivoahan'ny hanina, avy tao no mivoaka izany i Samsona, ilay lehilahy izay amahery,
le lehilahy zay ambara ihany koa amin'ny ambara eo manao hoe ny voan'ny mamy ozy izy ary le mamy a le zavatsoa zay avy tao amin'ny filistina de tsinona fa ndray aman-dren'ny samsona ny israely nihinana azy tsy ny filistina mihitsy no nidroka le amaminy fa ny israely izany hoe ny fanambadian'ny samsona ity vehivavy ity zany a de azo lazaina hoe ho tahaka ny azo everina hoe tena tsy izy mihitsy tsy mety le fanambadiana kanefa ao anatin'io fanambadiana io ny voan'lay mamy ao anatin'io fanambadiana io ny voan'lay mamy a de ny fandresen'ny israelianina ny filistina de tahaka ny hoe liona mihitsy mamono ny israely kanefa zao ao anatin'izany indrindra no iseho samsona izay ivoaka hitondra mamo an'ny zanak'israely a izay fanenany mangidy hatramin'izany a teo amban'ny vahoan'ny filistina inona ny lesona zay atsatsoahana avy amin'izany ndravana ao anatin'ny mangidy ozy ny malagasy no misy ny mamy ary tena mariny zany eto de tena izany mihitsy ny zavamisy endry ihany koa ny tolo razantsika namorona n'izany teny zany fa ny baiboly koa de efa milaza hoe ny zavatra rehetra ane de miara-miasa asoa zay ty an'Andriamanitra ao anatin'ny olana goavana zay atrehanao io angamba tena ao anatin'ny olana mihitsy anao devotry ny olana tanteraka ianao am'izao fotoana izao izay le liona zay le fanambara teo fa tadidio ao anatin'io indrindra andehny fotoana ho tefen'Andriamanitra ane ny finoanao lasa anana firaiketam-po amin'Andriamanitra ane ianao vokatry olana io ary tena anana fanetreteny ianao ampianarin'Andriamanitra zavatsoa ianao vokatry olana io lay ambara hoe tantely ireo le fanamafisana ny finoanao firaiketam-po amin'Andriamanitra na azahoanareo famonjena tao anatin'le olana be zay nisedrainareo ka na tonga resinareo le olana satria niaraka tamin'ny tompo ianareo de avy eo ino no vato ino no fitaovana izay nampiasain'Andriamanitra na namafy ny finoana nampiasain'Andriamanitra kofe nampifamatonan'Andriamanitra atsika taminy am'le fitiavana volamena ino nampanetren'Andriamanitra tena atsika ka nahatonga atsika lasa nanana fanetretena izay le reny tantely zay izay le zavatsoa zavatra mamy zay mivoaka avy ao anatin'le olana zay natrehantsika tao ary tena misy zany be de be zany fiainantsika ka de aza kivy naketraka fa io zavatra mampitomany anao io a mbola isy ody fifaliana ihany io aorianao satria azon'Andriamanitra ampiasaina ny zavatra rehetra iara-iasa asozy ty azy le olana ra-pifandraisana ao atokantrano ao le angamba le olana eo ampivady tena ao anatin'ny lalina mihitsy ianareo anatin'izany olana zany mivavaka ihany tohatrany hoe horesy ty sa tsy horesy izy ty rehefa miankina amin'ny tompo ianareo ka tena manam-paharetana de tsy maintsy mandresy ao anatin'izany ary rehefa avy eo a de ho hitanareo fa rehefa resy io olana zay mitady ampisaraka anareo io de mety ho io mihitsy anie no antson'ny tompo anareo asa mety hoe ho antson'ny tompo papahery anyreny olona zay miatrikady be reny ianareo zany mihitsy ny ambarany tenin'Andriamanitra na mijeritsika zao ny tantarandro Paoly de zany mihitsy anie ny ambarany ho asehoako azy ny alehibean'ny zavatra zay tsy maintsy aretany ho voninahitry ny anarako reny le fahoriana rehetra zay nyraisina ireny ozy ry Paoly de zao reny ny fifaliana ho anareo izy reny ny fahasoavana ho anareo reny ny famindrapon'Andriamanitra ho anareo tsy maintsy ny aretana ian'ireny rehetrarehetra reny mba hahafahana maneho ny voninahitr'Andriamanitra tsy maintsy niaritra izahay ary niaritra mihitsy zay ka de zao tao anatin'ireny fiaretana ireny no lasa nisy ny herin'Andriamanitra zay niseho ho an'ny fiangonana ho an'ny asan'Andriamanitra naseho an'Andriamanitra taminy satria efa fanaka voafidin'Andriamanitra izy de tsy maintsy nampandalovin'Andriamanitra zay zavatra zay ianao kory havana am'tian'io ty de te hampahery anao anatin'izany raha misy zavatra ampandalovin'Andriamanitra aminao tsy tongatonga ho azy io tsy mandehandeha ho azy io fa mety misy reny tantely ao izay mamy ho alaina ho an'ny olona rehetrarehetra ary raiso tsara mihitsy la izy de ho ano mihitsy zany manko ndraindray ny olana raha ianao zao nyteo amin'ny toerana de asa nohaninao ve sa tsy nohaninao le reny tantely nohaninao ve le tantely sa tsy nohaninao zany hoe avy tao amin'ny fatina liona very pastera tsy mba hinana an'izany fa tena na le fofona na marikoriko ana mieritreritra zany nefa tena avy amin'Andriamanitra mihitsy le izy fa de Samsona de no raisiny de nohaniny ary zay toetsaitsika zay mihitsy ndray ny olana raiso le izy de ho ano
indraindray zao ohatra mety misy olona maditra be mihitsy na mety olona tena hoe mpisotro mpidoroka mpitsangajanga be mihitsy izy taloha kanefa de zao rehefa babo ny filazantsara izy resy zay le mahaolona azy taloha zay de tonga lasa nitondra maminina teo amin'ny fiarahamonina izy lasa mpitory filazantsara izy lasa diakony izy lasa pastera azy angamba ny sasany de nefa itsika mbola mitady tsy andray foana fantatro ny lasany iny fantatro ny za tsy mandray an'iny fa zavatra ohatrao io raiso de hoano satria raiso ny teny zay ambarany satria efa Andriamanitra mihitsy no nanamamy ilay situation ka andraikitra fotsiny mandray azy ary zany mihitsy ny tantarandry Mosesy zany reny nahatonga Mosesy ho sahirana ihany nitondra ny zanak'Israely satria i Mosesy dia notezaina avy tao anatina kolotsaina Egyptianina tanteraka mihitsy notezaina tao an-dapany izy notezaina ho tonony Egyptianina izy ary rehefa aveo izy rehefa nandositra zao nandeha nipetraka tany amin'ny jentilisa nanambady jentilisa izy kanefa zao izy mihitsy ilay nofidian'Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israely ny zanany lahy zanaka tsy nofirana mihitsy raha tsy efa tena hoe efa tena nakamaty mihitsy Mosesy vo nanaiky hoe aleo firana ihany ty zanako ty de nefa rehefa tena nitondra ny Israely amin'izay izy de somary nikritike'ny olona fana hoe ianao aza zao jentilisa mivadinao jentilisa no ohatrany hoe première dame jentilisa ohatrohatran'izay zany le izy de tena tsy tena nekeny olona nefa tena avy amin'Andriamanitra le izy ary io le fanovana to hoe tsaina io ilayntsika kristianina io tsy voatery le zavatra efa neritreretinao sy mahazatra anao foana koa ny planina tsy maintsy hitondran'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa indraindray mety ho any amin'ilay zavatra tsy napozinao mihitsy koa ny hitondran'Andriamanitra azy fa rehefa zay aloha no zavatra nivoaka avy tao anatin'ilay olana sy avy tao anatin'ilay zavatra rehetrrehetra teo dia raiso fahasoavana le izy raiso fahasoavana le izy ary amin'ny tean'ity de te taona atsika hoy zay aloha angambany hoe ka tsy hitako mihitsy any pastera hatramin'izao aloha zay mbola fahasoavana hitako eo hoe fa olana aloha zao ny ano misesisesy lay lesona zay noraisinao tao anatin'ilay olana de efa fahasoavany zany efa zavatra sarobidy zany hoe inona ny lesona zay nitsoahako avy tao anatin'iny fahalavona iny na avy tao anatin'iny zavatra nitranga iny efa tantely mamy azonao zaraina ho an'ny afo zany ijoro vavolombelona fa izay le hoe mizara le tantely ianao ao anatin'izany rehefa tena sitraky Jehova manko ry havana ny alehan'ny olona na de ny fahavalony azy ataony tonga mitondra zavatsoa azy ka rehefa tonga izay fotoana izay aza misalasala raiso de hoano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa hain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika kristiana inona no fanontaniana mipetraka amiko sy aminao avy amin'izany efa hitanao ve ny amamy ny fahasoavan'Andriamanitra izay omeny ianao sy nasehony ianao tao anatiny toe-javatra rehetrarehetra zay efa nilalovanao hatramin'izay te hitaonanao ary havana amin'ny tian'io tia mba hanaiky tsotro zao fotsiny ary andray ireny fahasoavana rehetrarehetra zay omeny tompo ireny ka hita hoe tena soa ny fitondran'Andriamanitra ary afaka hitentsika tahaka ny Paoly izay nilaza hoe raha irehare aho izy de ny fahalemeko no irerehavako satria tao anatin'ireny fahalemena sy fahakelezana sy fahatsinitsinina ireny no tena nanehon'Andriamanitra ny heriny sy ny vonahany ary moa ve na ny fahafatesan'i Kristy aza raha tsy maty ane izy raha tsy maty teo ambony azy fijaliana ane Jesosy Kristy rafana tsy resy ane ny fahafatesany ary ianao koa raha tsy ory sy mitomany ianao tsy ho hitanao le tanana mitsotra amafany ranomasonao raha fitinina zay rehetra nambara zany de izao hitantsika teo hoe nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova ka tanapolo no nandresen'ny liona tanora ianao koa aza mandeha irery miaraha amin'Andriamanitra rehefa miady de ho hitanao fa tsy ny herinao mihitsy fa tsy amin'ny heriko fa amin'ny herin'ny fanahy no andresetsika ny zavatra rehetra ny faharoa no hoan'ny Samsona ny tantely zay avy tao amin'ny fatin'ny liona no vonony tady idio ry havana fa ireny olana sy zavatsarotra rehetra zay aseho an'Andriamanitra amin'ny fiainantsika reny de misy antony ary misy tantely izay ho avoakany ao ka dia mifalisa ady amin'ny fanantenana fanamafy toinina azy de izao hoe ny fahoriana maivana ao izy satria ny fahoriana de miasa indrindra hitondra voninahitra mavesatra ho anay raha tsy mijery ny hita izay fa ny tsy hita izany no ambarandry Paoly de mampahireza ny tenanao hoe soa ihany anam-pahoriana fa nisy zavatra mamy be ohatr'izao tao anatin'ny fampahoriana zay niainako
ary io mamy io zarao an'ny hafa io raiso te zarao aza misalasala aza menatra hoe zava de tantara zany zava de zarao raiso te zarao an'ny hafa io satria izay mihitsy mety antom-pisiny io olana io teo amin'ny fiainanao ho n'Andriamanitra rirany ny voninahitra amen.